Fahombiazana kosa ny fandraisan'ny Madagasikara ny fihaonana tampony ny frankôfonia izay nitanterahana teto Antananarivo ny herinandro lasa teo. Raha nambaran'ireo solotenan'ireo faritra misy 12 samy nanambara ny tombontsoa azony avy izy ireo androany nandritra ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety tetsy amin'ny village de la francophonie Andotapenaka androany. Fahombiazana ny fandraisan'ny Madagasikara ny fihaonana tampony frankôfonia izay nitanterahana teto Antananarivo ny herinandro lasa teo. Nankasitraka ny fitondrana malagasy ny vahoaka araka izany ireo solotena lehibe ny faritra 12 navita sy nandray tamin'ny mpahamendrehana iny fihaonana tampony frankôfonia iny. Io maraina io nandritra ny valandrazaka ny fanaovan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety nanambarana izany. Fotoana hijerena amin'ny fijery miabo ho amin'ny fampandrosoana ho ihany izy ireo izao. Nivoatra tamin'izany ny tombontsoa mivantana niraisin'ny faritra tsirairay vokatry ny fandraisana iny fihaonana iny. Ho an'ny Analamanga manokana dia ho amafisina ny asa fanadiovana sy ny fampandriana fahalemana. Fametanana daholo zany reo ahoana ny afahantsika manao anazy dia ho jerena hoe ahoana ny anohizana. Rehefa hitantsika fa tsara ilay izy rehefa nakeo amin'iny anosy iny azo rehefa tsy eo intsony ireo olona mipetrapetraka eny amin'ny rano nanosy eny dia hita hoe tsara ilay izy dia izay no tohizantsika. Fa zay zavatra izay tsy maintsy ny fanomezan-tanany tsirairay aby amin'ny andraikitra amin'ny fananjefa amin'ny tsirairay aby dia hotohizana zay afa azo natao anohy zany ny faritry Analamanga amin'ny fampitaovana amin'ny fanadiovana zay ataon'ireo district anakenina isam-bolana ohatra dia hojerena koa zay fiaraha-miasa azo atao amin'ny Antananarivo renivohitra mba ahafahantsika mitazona zany fahadiovana zany fa tsika rehetra ane mahazo tombony amin'izany dia na tsika koa afaka mifanentana amin'ny fanadiovana ny isa-tokantrano ny isa-baravarana ny alohan'ny tranontsika rehefa samy miova toe-tsaina ohatr'izany dia tsika dia mety foana eo. Isan'ny sitraka izany fahombiazana izany ihany koa ny faritra Vakinakaratra, ny faritra Vadivavy Finany ary ny faritra Moronimania. Ny fanovozana ny serana Tsambony Manakary izay tomboka ny volana Jiona 7 avy izao sy ny lalam-by FCE no tombontsoa mivantana niraisin'ny faritra taorian'ny fihaonana iny. Ny faritra Moronimania kosa dia nahasokatra lalam-barotra hivarotra ny vokatra zafy maniry.